amin'izao fotoana zay tena azoko lazaina hoe nomen'Andriamanitra atsika ireto zao izany. Ato amin'ny bokin'i Isaia mpaminany 9:20 no andeha vakitsika. Raha misy baiboly any am-pelantananao sokafy, Isaia 9:20 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy eto amin'ny andininy 10. Zao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa didy anampy didy, didy anampy didy, fitsipika anampy fitsipika, fitsipika anampy fitsipika, kely ery ary kely ery. Ray aman-dreny, raha lasianabavy malalao, zay mandray ty tenin'Andriamanitra, zay nomen'Andriamanitra atsika ty. Verimberina foana satria ho amafisy ny tenin'Andriamanitra araka ny voalazan'ny baiboly hoe arahana vavolombelona roa na telo le hoe didy anampy didy ozy izy, didy anampy didy, didy anampy didy, fitsipika anampy fitsipika, fitsipika anampy fitsipika, kely ery ary kely ery. Amin'izao vanim-potoana ianatsika izao sianabavy ray aman-dreny dia atsaminy tamin'ny andron'ny baiboly nisy tokoa natao didy sy fitsipika izany. Ny didy tsy afa-misaraka amin'ny lalàna satria izany no mahatonga antsika misy fandaharana mihitsy ny tena marina tany aloha tany. Fa amin'izao vanim-potoana izao moa azoko lazaina hoe ohatrany tsy saroko tsony mety mbola misy hoe ary very fa mety ala le hoe didy amandalana, tsy afa-misaraka didy amandalana. Matoa misy ny didy dia tsy maintsy misy ny lalàna, tsy maintsy miara-miasa ireo ny tena marina. Didy amandalana. Fa maninona moa hatramin'ny andron'ny baiboly zany aty amin'ny bokin'i Isaia zay azoko lazaina hoe amanjatonjaton'ny taona maro tany alohan'i Jesosy Kristy tany dia efa naminany ny mpaminany zay atao Isaia hoe tsy maintsy soratanao ambaranao zao teny faminana nolazaina aminao zao ary ampafantary ny vahoaka malagasy amin'izao taonjato faraka amin'ny 20 taona arivo fahatelo zao fa tsy maintsy misy ny didy ary zay didy zay tsy maintsy mbola nampididy ihany. Averimbereny mba ho reny tsara mihitsy, mba ho tazan'ny mpandinika, mba hitan'ny mpijery hoe didy anampy didy, didy anampy didy, fitsipika anampy fitsipika, fitsipika anampy fitsipika, kely ery kely ery. Maninona amin'izao vanim-potoana ianatsika izao tsy ary ny tena marina tsy maintsy mbola miaina amin'izany zavatra izany. Raha tsy misy ny didy sy ny lalàna dia lasa baranahany ny zanak'olombelona. Lasa baranahany izy, lasa mivavazany ny tena marina, lasa manomboka tsy tandalàna intsony. Hitanao rehefa tsy misy ny didy amandalàna zay mamatisa ny olona, zay fihezana ny olona, zay ampahirezana ny olona mba hiaina ny zanak'olombelona dia manomboka mivavany zava-misy eto ambonin'ny tany. Ianao fa tsy mborisy lahatra zany manomboka ao atokantranonao ny didy sy ny lalàna. Aza apetraka ao atokantrano misy ny fifampifehezana, aza mameny zanakitsika mitsika ray aman-dreny na tsika zanaka ny tena marina, aza manaiky ray aman-dreny mihitsy. Aloha izy fotsorora amin'ny teny, aza mba manaiky azy, aza makato azy, fa tsy maintsy misy fiatsakany faran'ny tena lalina eo amin'ny fiainanao zany amaha zanak'olombelona anao. Na zaza fehezina sy anarina sy ampianarina sy ampahirezina ianao, na ray aman-dreny mpitondra sy aza lazainy natao modely tsara eo anaty niankonana ianao, tsaroa fa tsy maintsy ara ao anatin'ny didy anampy didy sika re olony, tsy maintsy eo anatin'ny aza lazainy fitsipika anampy fitsipika tsika re olony. Ary tsy maintsy miara resy lahatra hoe matoa misy ny didy, matoa misy ny fitsipika dia tsy maintsy misy tsy maintsy misy kely ery ary tsy maintsy mazava loatra zany ny tena tsy maintsy mandeha isa tokony zany zay zavatra zay.
mandisa tokony izay. Didy anampy didy. Didy anampy didy. Fitsipika anampy fitsipika. Fitsipika anampy fitsipika. Kely ery olona tenin'Andriamanitra tao amin'ny Isaia. Ngamba toko mihitsy fa tsisy amintsika matsiaro tena taka ny tosaroto mihitsy tena mba tsy mety kosa rangano tena marina. Ity fitsipika fanaovana kasibosy tinga nahary tava re olona. Tsy tsika gasy ihany na malagasy ihany ny fihezina amin'io na metsagana dity amin'io. Fa raha mijery ianao ny fahita lavitra, mba manara-baovao ianao. Raha mamijery dia matsapa mihitsy fa na malagasy na vazaha na afrikana na europeana na maitoditra na fotoditra, rehefa matsapa fa misy tokoa ny valana retina zay valana retina tsy mitsititra misana fa tena mahamono mahafaty dia tsy maintsy manao kasibosy na aritava izy. Fa ny zavatra anankiray tsapa ny eto Madagasikara moa dia veriko fa ny fahendren'ny mpitondra natonga anazy ny tema hoe aloha rangahy zay tsy manao kasibosy iny an-dalambe iny rangahy ny teny izy dia zao asivy mitondra kifafa izy na mpanan-karena na mantsa na lehilahy na vehivavy, asivy mamafa lalana izy na asivy manao zaridaina izy na asivy fa mamafa fiangonana aloha hatreto. Engany mba hisy tratra mba hamafa fiangonana. Fa tsy eto aloha ny tena marina tsika fiangonantsika madio araka izao hitanao zao na tsisy azy lazaina hoe tsisy tratra ny didy sy ny lalàna azy hoe tsy nanao kasibosy. Fa maninona ny tena marina no apetraka izany masina angere olona ka tena azy lazaina tena farany tena tsy maintsy manao ohatry ny eo Frantsa fotsiny zao misy olona miserasera amin'ny vatana aminay amin'ny alalan'izao fitaovam-pifandraisana zao dia miteny mihitsy zay nge pastery izy ka adiny ray ihany tsy maintsy mivoaka dia olona ray ihany mandeha metsena. Ary misy taratasy be mihitsy fianoana fa zay tsatsa ozy ny tena marina tsatsa mandeha mivoaka ka tsy nanara-dalàna iain'ny rehetrarehetra iny dia tsy maintsy samborona ary mandoa 138 euro. Hainao moa zany 138 euro zany ary afisarinihetrehitra hoe ohatrinona ny euro anankiray fa mandoa tsy maintsy mandoa zany ny eo Frantsa satria nahoana no le didy tsy maintsy hanampy didy, le fitsipika tsy maintsy hanampy fitsipika. Le fitsipika ihany koa ny tena marina dia zao tena tsika zao tom-piangonana tsika zao reo olona 50 ihany zao reo latsaka reo 50 ihany fa zay tara zao ny tena marina dia efa vadikatsy na miandry eny an-tokotany eny. Ary tena ohatry ny hitako nahasoa ny fiangonantsika ilay izy za tena resy lahatra mihitsy tena misaotra an'Andriamanitra fa tsy ny fahoriana akory ny mahafaly fa le fisian'le didy anampy didy tena tsapaka mitondra fahasoavana amin'ny fiangonana mihitsy. Tsisy tara zany ny fiangonana fa zay tara ka mihoatra ny 50 dia efa na ny atokotany na ny ambadika any. Azonareo zay zany tena hitako hoe maso ny fiangonana dia mba te-teny takavy ianao maromaro ny takan'izany mba tsisy taratry ny fiangonana. Tena mitondra fahasoavana. Indraindray tsika mety mieritreritra hoe zavatoza amina tambo kosa nge zany pastery tena aloha zany fa ny zavatra rehetra ho ny tenin'Andriamanitra dia maninona miara-miasa asosy atsara zay tenin'Andriamanitra. Miara-miasa asosy atsara zay tenin'Andriamanitra. Za zao mino fa raha misy satria ny olona tsy lozan'izay zavatra zay hoe mety sendra nandeha teny an-dalana izy ny tena marina azy lazaina iny isy le fahazarana kely an-dalana teny manisy delo dia avy eo tonga dia an-dalana fa rehefa tonga tetitsika tsy maintsy nanasa tanana aloha talohan'ny idirana tetsy. Raha hatram'izay zany ny tena marina le zatra le tanana iny tonga dia fa manao ny ianao rahalahy manao ny ianao rahalahy fa jerefa misy ny tanana tonga dia fa tena presa jetraka mandomando gaga ianao ahoana ty tanan'ity olo ty inona ny nampamandomando ny tany nefa mandray ny tananao izy fa zao tsisy naray ny tanako tsony satria sady tsy mifandray tanana ny afaka mety tonga saintsika nampianatra atsika Andriamanitra hoe ay zany mila misasa madio tsara satria Jakoba 4:4 dia misy tenin'Andriamanitra miteny manao hoe
sa toko fatelo moa zay ny faindrena avy any ambony dia madio aloha ary ty fihavanana dia mba jereo tsara fa misy mandrainao antiany zay tenin'Andriamanitra zay alova vakitsika mihitsy ange amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo le tenin'Andriamanitra Jakoba toko fatelo dia to amin'ny andininy fa 7:10 andininy fa 7:10 dia le tenin'Andriamanitra amin'ny Jakoba toko fatelo manao hoe fa ny faindrena zay avy any ambony dia madio aloha ary ty fihavanana mandefitra mora lahatra be famindrapo sy be vokatsoa tsy mihanahana miatsara velatry ary ny vokatry ny fahamarinana dia afafy amin'ny fihavanana ho an'izay mampandroso ny fihavanana. Tanao zany lasa manana ny fisin'ilay coronavirus tsy loza ihany ny tena marina ny hitantsika tao hoe maty ny rahalahiko, maty ny rahavaviko, maty ny mpiray-tanindrazana amiko, maty ny tena marina ny fianakaviako satria tsatsan'ilay virus na tsatsan'ilay arety mandripaka hoe coronavirus dia zay nahafaty azy. Fa tsy fahoriana taky zany tsy loza taky zany ny asetsin'ilay coronavirus fa lasa mahatonga ny olona rehetra afaka madio. Hitanareo tena na ny tena raha zao tena azoko lazaina hoe rehefa tonga avy any an-dalana avy any dia efa tonga dia efa avy mandeha asorina ny akanjo dia efa miahy eriny mandrapa tonga azo sasana indray tsy maintsy manasa tanana mihitsy aloha ny tena marina manasa tanana kasibosy amin'izany anao valiny an-dalana tena za misy miteny mane pastera ve tsy mino tsy manam-pona ve pastera manino ny pastera manao kasibosy izy rehefa tsy manao aloha dia aza manao fa za aloha anao ihany aloha anao tsy tonga eto Madagasikara ny aretiny fa didy anampy didy fitsipika anampy fitsipika kelery ho ny voalaza ny tenin'Andriamanitra. Tsy maintsy tandrimana ny didy, tsy maintsy tandrimana zay lalany fampifehezana manomboka ao tokantranontsika ao tokantrano te ilaza aminareo kizy tandrimy mihitsy fa tsy maintsy misy didy anampy didy ao tokantrano ao. Tsy izy ianao manaitsy manginonareo raha bofy fa nareo fa bofy raha bainy efa soarinareo ka tsy izako maheno anareo zany iza ny te hinanareo fa milaza aminao fa nalehibe zanao didy tsy maintsy anampy didy foana, fitsipika tsy maintsy anampy fitsipika. Manginonareo fa nareo efa filininy efantsany ny alay mbola filinina tanora dia tsy azo teneniny ianao, tsy azo anariny ianao, tsy azo ampahereziny ianao, manamafy ny fona ianao rehefa tenina dia ianao anay ny teny manaitsy tanimikely zaza mba tenitenenina ary dada sy mama nareny efa antrano nareny efa soarany raha lasiana bavy didy anampy didy fitsipika anampy fitsipika na dia tsy araky ny eritreretinao raha zavatra ataony ray aman-dreninao dia tsy maintsy manaiky ianao satria ny antony mantsy mazava loatra fa anaka hoy ny baiboly ao amin'ny bolana manekeny ny ray sy ny reninareo ao amin'ny tompo fa marina izany ary voalazan'ny baiboly fa tiavany ny rainao sy ny reninao, manajany ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao any amin'ny tany izay meny Jehovah Andriamanitra anao. Fa amin'ny fotoana tsy sy ny didy ao anatin'ny fiangonana ao anatin'ny tokantrano, tsy sy ny lalàna ao anatin'ny tokantrano fa samy manao ny ataony daholo ny tena mara. Moa ve tsy tokantrano voalavo zany tokantrano zany mba ilay fisanetsetra iny ny voalavo fa samy manao zay azy ny samy mikepoka zay azy ny samy manao zay tiany atao satria ny tena marina tsisy fitsipika. Efa mba nita fitsipika voalavo ve nareo? Efa mba nita lalàm-boalavo ve nareo? Satria ny tena marina azoko lazaina hoe izy tsy tandalana izy mifona aminao amin'izay filazana faniparan'izay fa ny tena marina ny baiboly nefa miteny any amin'ny obolana ny makanisany ny biby anareo. Azafady any amin'ny Job makanisany ny biby anareo izy ary dininy fanao ny kambaindre zay le izy tsy manana mpifingy reny tsy manana azoko lazaina hoe komanda reny fa ohatra fotsiny amin'izany ny vitsika manangona ny haniny raha fahavaratra izy obolana toko fahatelopolo misy tenin'Andriamanitra zay makanisany vitsika nareo lay malaina dia dinio le fanaony dia mba endreo izy
Ireny zany misy mampianatra atsika. Ireny zany misy andraisantsika lisy ny fananarana. Maika ve fa ilaitsika mba hanarina matanora atsika. Tsika mba hanarina ny tena marina ka tsisy tsony ny lalàna. Didy famofizo anatin'ny tokantrano dia milaza marina aminao tsy anjary ny fiadanana. Tsy anjary ny fiadanana ao anatin'izany tokantrano zany. Fa na dia heverinao tsy endriny ianao zany ray aman-dreninao mila manaja azy. Mila jaina, mila katoavana. Raha na dia heverinao takany tsy manam-pahaizana noho ianao azy izy, mila jaina, mila tena hoe toro-hevitra sy toro-marina satria mazava loatra ianao tsy teo raha tsy teo izy. Izy zany efa lehibe talohanao. Efa ela ny aina mihoatra lavitra noho ianao. Noho izany mila manaja azy ianao. Fa tandremo, fa didy anampy didy. Fitsipika anampy fitsipika. Kely ery, kely etry. Ao koa ny ray aman-dreny koa ny tena marina. Dia mila mameno tsara ny zanaka. Satria tsy maintsy misy ny lalana fahafizo anatin'ny tokantrano ao. Ny ray aman-dreny tsy manao didy jadona. Hoe na mety na tsy mety tsy maintsy manaraka. Fa raha miaso kosa aloha, raha miaso raha tena miatsara, tsy maintsy ianao manaiky. Zay le izy. Ary ny ray aman-dreny koa dia zao tsy maintsy misy lalana ifampifezana eo anatrehan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Misy lalana ifampifezana. Ny asa ataon'ny zanaka tsy tokony ataon'ny ray aman-dreny. Ny zanaka tsy maintsy manao ny asa tsy maintsy ataon'ny zanaka. Fa ny ray aman-dreny mametari-dalana, ny ray aman-dreny mananatra, ny ray aman-dreny manitsy, ny ray aman-dreny mampahery, ny ray aman-dreny ny tena marina mitarika sy mitona azy mba hanompo an'Andriamanitra hivavaka. Fa tsy ozy ny zanaka aminy zany ndray tsy mahavavaka zany dia ozy le ray aman-dreny ny ary anaka efa lehibe kosa ianao, andehana ataovy izay tianao atao, andehana ataovy sy ny sasany sisa. Fa ny zavatranaka raha sendra ny loza kosa izy, inona ny tsanga rehefa avy ozy ianao? Mo tsy ianao ray aman-dreny eny ve niaran'ny problème, iaran'ny olana amin'ny toe-javatra tahaka an'izany. Fa ny anjarantsika dia zao ray aman-dreny mipetraka amintsika ndao hananatra, ndao mpianatra, ndao ny modely tsara, ndao teny hitari-dalana amin'ny fanomezam-boninahitra araka ny tenin'Andriamanitra satria didy anampy didy, fitsipika anampy fitsipika. Ao tokantrano zay. Dia nanjaranao zany mahafantatry misy didy amandalana tak'izany ve amin'ny tokantrano. Isaky ninona mba mivavaka amin'ny mpianakavy ao tokantranonao. Isaky ninona mba mifampahery ny mpianakavy ao tokantrano. Moa ve ny ray aman-dreny mba mitarika an'izany, mba mitona an'izany hoe andao tsika hivavaka, andao nompo an'Andriamanitra satria isika ny ka manana fahavalo hoe tsy no famandra ny fahavalontsika fa tevoly fanapahany eny amin'ny rivotra zay mitady ny fomba mahandavona anapiteny andravana tsika ka mila mba mitarika zany ny ray aman-dreny. Efa mba ataon'ny ray aman-dreny ve zany? Tsika ray aman-dreny. Amiko manokana zany mampanonton'Andriamanitra za to am-piangonana pasteranao fa ho tokantrano ray aman-dreny ny zanako. Ary ny tena marina tsy maintsy kosa nefa maneho mampastera foana no tokantranoko azy. Mampahiren'ireo ndao hivavaka. Ary mananatra andreo tsy mety mihitsy sika raha tsy mivavaka mandrakirevaka tsy reraka. Azambatsika ny tsy mivavaka, azambatsika ny tsy miantso an'Andriamanitra. Fa andao angataka fierovanatsika amin'Andriamanitra. Za mitarika andreo mivavaka hitan'Andriamanitra ary esehoko amin'Andriamanitra fa tsy hoe mpitary baty vilambava ka za miteny fotsiny hoe mibaiko andreo andana ny vavaka zany efa tsy mivavaka fa za miesina ndray ndao ifo marainal mody mibaiko fotsiny fa aveo ianao ndray miesina. Fa tena ataoko hitan'Andriamanitra ny dia tsy tanindreo reo zao foazin'ny tompo amin'ny roa maraina lasa mivavaka hatramin'ny efatra. Mampahiren'ireo mivoazy amin'izay. Misy amin'ireo midimy vao mivoa tonga dia am-piangonana mitady an'Andriamanitra. Tsy problème zany, zava-dehibe amiko zany. Fa tsy maintsy manio amin'ny lafiny ara-panahy, tsy maintsy asiana fifampifezana ara-panahy tak'izany eo anatrehany zanaka. Ny baiboly ingy miteny mazava tsara fa zaro amin'ny lalana tokony aleno ozy ny zaza fa na dia fa antitra azy izy dia tsy ala amin'izany. Ka maninona ny zanaka tsy zaronao amin'ny lalana tokony aleny. Nahoana izy ny tsy ampaherezinao mba hivavaka, tsy ampaherezinao hitady an'Andriamanitra, tsy ampaherezinao mba mamaky ny baiboly, mahoana izy ny tsy ampaherezinao mba hanao ny asan'Andriamanitra. Nahoana ny tsy ampaherezinao izy tena hoe hanao ny asan'Andriamanitra tatak'izany. Rahalahy sy anabavy ray aman-dreny malala. Didy anampy didy, fitsipika anampy fitsipika. Kely ery, kely etry. Ao ny lafin'ny tokantrano asy fifandidiana, asy fitsipika ao tokantrano. Ho avy ny tompo Jesosy rahalahy sy anabavy ray aman-dreny. Ary raha ho avy ny tompo Andriamanitra tsy miteny mihitsy manao hoe rehefa zanaka pastery ianao dia ho any an-danitra, na rehefa mpitandrina dia tsy maintsy tonga any an-danitra. Fa milaza marina aminao fa ny baiboly miteny mihitsy mahazava tsara any amin'ny bokin'ny Jeremia any manambara manao hoe any amin'ny bokin'ny Jeremia dia misy tenin'Andriamanitra miteny fa zay mihinana voaloboka marikivy izy dia nifiny any no adilo.
nao nandrainy ve mihena volompoka mahakivo ny tenin'Andriamanitra ka nifiny zanany madilo. Lazaiko aminareo marina tokoa Jehova fa zay mihinana volompoka marikivy dia nifiny ihany ny adilo. Zany iny tena ny olona tsirairay avy zany samy tsy maintsy ho faty amin'ny fahotany. Ny olona tsirairay avy tsy maintsy faty amin'ny fahotany. Ny eliky ny ray tsy eliky ny zanaka. Fa araka ny tenin'Andriamanitra mazava tsara mihitsy manao hoe zay maloto dia tsy maintsy maty vokatsy ny fahotana sy ny faratsiana zay ataony. Satria tsy maintsy tsaraina araka ny asany tsirairay avy. Eo anatrehan'Andriamanitra dia mandeha tsirairay avy ny amin'ny fitsaran'Andriamanitra ny tsirairay. Ka zay mahatonga hibaiko anao hampahiry anao asy vavaka ao tokantrano. Aloha mba hananany Jesosy ianao sy ny ankonanao. Aloha mba hitady an'Andriamanitra tena mazava tsara ie mahatonga tompona ny zavatra rehetra hitany masitsika e. Dia zao tsisy fitenenana mihitsy manao miomaninareo ty tany fo faty daholo ny akabetrahan'ny olona eto tany. Tsisy fanambarana mihitsy miomaninareo aty asinina fa isy loza tahak'izao daholo maty aty asinina. Tsisy fanambarana mihitsy fa hoe isy loza tsoka mila mitandrina tsika. Zao zao ny zavatra anankiray tokony fantatsika aza diny fa misy aretina mampiroro indray zao eto amintsika. Ohatra zao ny tena marina zao misy taza tena tazo farany tena mamay anitsimoany. Ny zanaky ny pastera atsika zao zanaky pastera Vonjy ao Vondrozy. Efa misy olona efatsarivo sy ray alina zany ny tena marina ny voan'ny tazo. Any amin'izany faritra zany. Voalaza any Amanjero zany ny tena marina. Any Mazenga dia voalaza ihany koa fa misy ilay aretina teo daingy. Zany hoe karazana tazo mamay. Zavatra anankiray tsara ilaintsika ny fierovan'Andriamanitra. Fa tsy nitsahatra akory hoe vita ny coronavirus ka hoe halleluja. Tsisy tokony mampatahotra anay zany ny tena marina satria ny antony tena izy mazava loatra fa tena azo lazaina hoe tsisy mampatahotra zany coronavirus zany. Efa vitsy zany. Efa fototra hatramin'ny tantarany zany. Satria zay efa manao kasibosy. Zay efa manao Covid-19. Zay efa takan'izao sy ny sisa sy ny sisa. Ekeko ary misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika. Ny amin'ny fisiny fanafanefitra io tambavy moa zany aza fokafainy io fokafokainy fa io mamalagasy atsika ary misaotra an'Andriamanitra fa teto amin'ny firenetsika nisy izany. Amen. Fa zany tsy atonga antsika anao tototra ianao tsirambana fa andao hifananatra, andao hifampianatra, andao hifampahery, andao teny hifampirisika ny tena marina ary andao tena eo anatrehan'Andriamanitra atao vita misongadina amin'ny fiaina tokantrano mihitsy ny fifananarana. Satria didy anampy didy, fitsipika anampy fitsipika, kely ery ny voalaza ny tenin'Andriamanitra. Andao tsika tory amin'ny ankonantsika fa mila mivavaka, mila miverina amin'Andriamanitra. Aza velona no faty ao anatin'ny fahadalan'ny zanakao, no faty ao anatin'ny fahotan'ny ray aman-dreninao. Fa raha manana an' Jesosy ianao androany, andao angataka amin'Andriamanitra mba teny hiverina amin'Andriamanitra izy ireny. Andao hivavaka n'izy ireny tsika mba hamindra fo amin'izy ireny Andriamanitra ka tonga n'izy ireny tena tavaverina tokoa amin'Andriamanitra. Ary anana an' Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana izy. Ry havana malala o aza vela fa asio didy anampy didy amin'ny tokantranonao. Asio fitsipika anampy fitsipika amin'ny tokantranonao. Aza teny reny angeka zaza lehibe tsy azo tenenina tsony. Reny paster efa manana ny heviny reny tena fa tena ity vadiko ity ny tanjoka sy ny ramosy tsy mahadevoly anio fa ny tena marina ny fahotana mahafaty vita ny jereo tena tsy azo amina reny efa tsy laitsa ny bala ny fananarana tsony hoa reny nefa vady aman-janakao. Aiza zany le tenin'Andriamanitra manao hoe raha Izao sy ny ankona kosa dia anompo an'i Jehova izahay. Aiza zany le tenin'Andriamanitra any amin'ny zay azoko lazaina hoe nampahafantarina antsika any amin'ny asan'ny apôstôly amin'ny manambara manao hoe minoan'i Jesosy tompo dia ho vonjeny ianao sy ny ankonanao. Fa nahoana ny tena marina tsy ampahirezana ny vady aman-janakao. Nahoana ny tsy tao aminao izy ireny ho an'Andriamanitra. Nahoana ny tsy andao mba hoentiny hiverina amin'Andriamanitra iny. Zao misaotra an'Andriamanitra fa mbola narovan'ny tompontsika mianakavy tsisy maty fa andao re mba hiara iaigna indray tsika mba samy hanana ny Jesosy daholo tsika rehetrarehetra ao tokantrano fa ny olona manana ny Jesosy ihany no any an-danitra sy hanana ny fiainana mandrakizay. Efa nijaly ve tsika teto ambonin'ny tany misy nandalo fahoriana mandrak'androany mandalo zavatra dia mbola ambady zao fiainana zao koa hoe dia mbola hijaly miaraka amin'izay koa tsika. Fa andao teny tolona mbavaka, andao angataka fierovan'Andriamanitra, andao angataka mba hiverina amin'Andriamanitra, angataka mba tena nompo an'Andriamanitra, angataka mba tena hoe Jesosy arovy azy sy ny vady aman-janaka manjavoko. Ary dia tao izy ireny ao an' Jesosy. Fa ny olona manana an' Jesosy ihany no any an-danitra. Tsy ny olona mivavaka, tsy ny olona tonga tao am-piangonana, fa ny olona manana an' Jesosy ihany no any an-danitra. Ena le anana an' Jesosy ianao sy ny ankonanao. Asa tindro. Didy anampy didy, fitsipika anampy fitsipika,
kely ery kely etry misy didiny fahasalamana misy lalàna ny fahasalamana anjaranao mandinika inona ny tokony ataonao mba hasalamanao inona ny tokony ataonao mba tonga amin'ny fahasalamana tonga amin'ny fiainanao tsy hoanina daholo zay sakafo rehetra fa mba misy didy amandalana ny sakafo ny fiainana mihitsy zany ny tena marina misy didy anampy didy tsy maintsy anampy didy lay fiainana rehetra mihitsy amen lay fiainana rehetra misy didy anampy didy didy anampy didy fitsipika anampy fitsipika fitsipika anampy fitsipika kely ery kely ery kely ery kely ery ka anjarako sy anjaranao androany miaina araka le teny zay voalaza tao amin'ny Isaia 9:20 io zay andininy fa folo ny vakitsika te eo lava mo ary be deabe ny zavatra tiana ambara amin'io fa orina kely mbo vavahantsika iarasisapon'Andriamanitra hoe inona kosa ny didin'Andriamanitra inona ny lalàn'Andriamanitra ary inona ny voasoratra anatin'ny Baiboly mikasika ny amin'ny lalàn'ny Mosesy sy ny amin'ny lalàn'i Kristy fa zay tsy maintsy tokony fantatsika rehefa hiditra amin'ny didy sy lalàna ihany tsika tsy maintsy ampianarina atsika zany fa no fotoana tsika tsy afatsika mivelatra tsy afatsika manao tsy maintsy ravintsika zao ny amin'ny fotoana tsy maintsy fandaminana ihany araka ny tenin'ny tompony fahaizana mandamy manetina miady engaly ny fandrenesanao fa le didy anampy didy didy anampy didy lay fitsipika anampy fitsipika lay fitsipika anampy fitsipika dia atonga anao eo masin'Andriamanitra mihitsy ahitanana zany ankehitriny hoe raha misy aloha ny didy sy lalàna amin'ny lafiny ara-pahasalamana apetraka mitondra fanjakana na apetraka ny dokotera na mpitsabo arao zay tekeo satria didy anampy didy didy anampy didy fitsipika anampy fitsipika fitsipika anampy fitsipika raha misy ny didy amandalana mivelatra ao anatin'ny tokatrano mba tsy isian'ny ady amin'nary menakavy mba isian'ny firaisampoisy fanahy isian'ny fiaramonina tena mirindra ao anatin'ny tokatrano isian'ny fihavanana maharitra amin'ny ray aman-dreny ny zanaka manaja ny ray aman-dreny kosa ny tena marina tia ny zanaka mba isian'ny fifamatorana tsara arao ary fatary fa didy anampy didy anampy didy fitsipika anampy fitsipika fitsipika anampy fitsipika kely ery kely ery kely ery kely ery raha misy didy sy lalàna ary ampiasananao any tsy maintsy mipetraka zany tsisy fiasana tsisy didy sy lalàna zany fa gabraraka zany ary fiasana tsy mandeha orinasa mikropa ary zazaina hoe miklosy tsy orinasa tsy havanina zany raha tsisy didy sy lalàna ekeo arao satria zay ny didin'ny orinasa tsy eo anatin'ny orinasa efa mipetraka ny didy sy lalàna hoe tsika mpiasa rehetra dia tsy maintsy tonga dôly amin'ny enina sasany maraina dôly atao mpiasana efa io ny tena marina ny personnel mitatitra anao na zanaiza toerana misy anao zany ny tena marina fa tsy maintsy arahanao zay didy zay tsy ozy anao manao hoe le mpampiasa koa nga zao andro ririnina zao ve andro farany mangatsika be zao ve dia tsy maintsy amin'ny enina sasany maraina zany dia miditra any ampiasana zay nefa ny tena marina tia alarobia masoandro zay mipetraka ary ivatry zay ny tena marina any an'iny izy ty any Ambohidratsimo zay miasa dia ahoana zany tsy maintsy afana mamonjy amin'ny enina sasany ihany personnel nefa efa mipetraka hoe personnel tsy maintsy amin'ny 5 maraina dia efa miandry anao ny personnel zay amin'ny 5 maraina miandry anao mba afanao tonga amin'ny enina sasany any amin'ny orinasa zay misy anao ozy anao manao zany hoe tsy anaiky izany didy zany tsy anaiky an'izany mihitsy any tena marina fa fotoana mbola triko mbola tena miesina mihitsy amin'izany 5 maraina zany dia miesona azy ianao e miesony ianao ary fa zarana ny didy azarana ny lalàna fa rehefa midimy personnel tonga maka anao ka ianao miatsiratra manao hoe za ngamba ny tena marina tsy maninona fa aloha ndeha ny personnel fa zakasaka raha tsy tonga any amin'ny mpiasana avy amin'ny enina sasany dia andramo azy fa hitsanga ny lelanao hitongetsy ambomalarina tongetsy ambomalarina ka tsy maintsy manaraka diditsika sy lalàna mazava amin'ny fiangonana ve zany ka raha mitiny zany ito Andriamanitra hoe didy anampy didy fitsipika anampy fitsipika kely ery kely ery arao ny didy sy lalàna arao ny fitsipika arao ny fitsipiky ny fiangonana ny fitsipiky ny fiangonana zay midika fa tsy pastera nametraka zany fa Jesosy amen na sa tsy amen Jesosy nametraka zany ary ty tenin'Andriamanitra ty tokony akatoaviny ty tokony ampiariny ty tokony taterahantsika zany tenin'Andriamanitra any ao anatrehan'Andriamanitra raha tytsika no any an-danitra arao ny didin'Andriamanitra aoka zavy zay raha tytsika anao any an-danitra arao ny didin'Andriamanitra ka zay mihitsy tsy maintsy fanazavana tsy maintsy tena omeko zay ifampafantaratsika ifampizaratsika hoe inona marina ny didin'Andriamanitra tonga tsika tonga any an-danitra fa tsy miala amin'ity baiboly ty tsika re olona tsy miala amin'ny baiboly tsika na ny tenin'Andriamanitra mba tsy ho disy fandray ianao mba tsy hanamafo mba tsy hanamartena tsy ziriziry amin'ny hevitra manao ny anay ny didinay ny anay ny lalana anay dia izao didy sy lalana anay ozy ianao fa ny didy sy lalana tsy ianao fa tsy atsika fa araka ny tenin'Andriamanitra
satria ny tenin'Andriamanitra mazava tsara. Isaia 8:20 manao hoe fa didy ozy anampy didy, didy anampy didy, fitsipika anampy fitsipika, fitsipika anampy fitsipika, kely ery ary kely ery. Amindra fo amintsika ny Andriamanitra. Egany tena nisitraka indrindra ny angatana amin'ny Jesosy mba hisy ny fifohazam-panahy amin'izay mandray zao tenin'Andriamanitra. Ifotsaritsika rehetra, androso tsara an'Andriamanitra tsika rehetra. Anao zay mbe tsy akasany eo masin'Andriamanitra tsika satria mianandra fitahina. Ary ny fandritsika dia le tena ho any an-danitra anana ny fiainana mandrakizay. Amen. Ekeo ny didin'Andriamanitra, ny lalàn'Andriamanitra. Ijoroy ny tenin'Andriamanitra andiano zany teny zany. Satria didy anampy didy, didy anampy didy, fitsipika anampy fitsipika, fitsipika anampy fitsipika, kely ery ary kely ery. Hita ianao ny Andriamanitra izany. Voninahitra ho an'ny Tompo Jesosy ireny. Hitsangantsika amin'ny toerana misy atsika. Eto dia te hivavaka ao anao, hitsojano anao, ho tahinany ianao. Iantso an'Andriamanitra ny aminao, hivany ny famatoranao, ho sitranina ny aretinao raha marary anao. Satria hivavaka angataka amin'Andriamanitra mba hisy fahasoavana be ny fiainanao ny izao vanim-potoana androany airatsika izao. Ho tahinany ny fiainanao, ho ambin'ny Tompo amin'ny zavatra etsanenao satria didy anampy didy, didy anampy didy, fitsipika anampy fitsipika, fitsipika anampy fitsipika, kely ery ary kely ery. Hitanao ny Tompo asandraty ny tananao hivavaka. Andriamanitra raiky tsara indrindra zay ny an-danitra. Isorako anao tanteraka ny teninao. Nampianatsy ianao androany, nananatsy ianao, nitsinao mihitsy zahay, nampaherezinao, nanionao ny fahatsaranao, ny falebiazanao, ny voninahitsy ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Noresenao lahatra zahay ary niporifonao teto tamin'ity androany ity. Fa ny fiainana rehetra, ny fiainana rehetra manomboka hatramin'ny mbola kely ka hatramin'ny mandra-pahalehibe. Eny mandra-pahafaty mihitsy azy. Dia tsy maintsy misy didy araka ny teninao hoe didy anampy didy ozy ianao. Didy anampy didy ny teninao, fitsipika anampy fitsipika, fitsipika anampy fitsipika, kely ery ary kely ery. Misaotra any amin'ny teninao Andriamanitra tsara zay ny an-danitra. Tsy maintsy iainanay ny didy sy lalàna any amin'ny fiasana misy anay, any amin'ny toerana misy anay, amin'ny fiarahamonina sy ny tontolo manodidina misy anay. Tsy maintsy iainanay ny didy sy lalàna amin'ny misy anay, amin'ny fiangonana zay miaraka aminay, ny fiangonana zay hitoneneny filazantsara ny famonjena. Satria ny famarinan'ny teninao tanatin'ny Baiboly, ny iainan'izao fiangonana zao, ny iainan'ny olona zay torina izay teny zao Andriamanitra tsara. Amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy mitandrina izay ny didy apetraka ny fitondram-panjakana Andriamanitra tsara, mba hirovanay ny ainay, hirovanay kosa Andriamanitra ny fanahinay. Andriamanitra raiky vonjeo izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Voninahitra dia anao rery amin'ny Tompo, fiadanao ny olona kasitranao raiky tsara zay ny an-danitra. Aza velanao imonomonina izahay, aza velanao mitsikely izahay, aza velanao amin'ny metsiny izahay. Vavolombelon'ny fiainanay ianao, ao anatin'ny fanginanay ny siny herinay, ka mangataka aminao ataovy mahay manginy izahay, mahay mikombombava tsy hisoka-bava tsy hiteny, tsy amin'ny metsiny, tsy na tsy hikritiky Andriamanitra tsara zay mety fitondranao. Fa kosa raha hisoka-bava zay dia ataovy mahay misaotra anao izahay, mahay manaja anao izahay, mahay manome voninahitra ny anaranao izahay. Tena ianao, tena tiana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Mivavaka manokanao ho an'ny tokantrano rehetra zay mandray zao tenin'Andriamanitra, mamindra-fo amin'ny tokantranonao. Aoka tokantrano anana amin'i Jesosy, manomboka amin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe. Ny zanaka dia anaja ny ray aman-dreny, ary ny ray aman-dreny kosa Andriamanitra mpianatra sy ampanaiky ny zanany amin'ny famboatinana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy ray aman-dreny adala na ray aman-dreny ny baty mafana ny zanany, fa ray aman-dreny mpianatra tsara ary tena mpianatra marina tokoa ny zanany Andriamanitra. Ary ireo zanaka dia vonjeo ireo andeha amin'ny fakamorana anao, andeha amin'ny tena fitiavana anao. Ary ny tokantrano samihafa dia samiara resy lahatra sy teny manao hoe raha izao sy ny ankora kosa dia anompon'i Jehovah izahay, anompon'i Jehovah izy ireo, anompon'i Jehovah amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary inon'i Jesosy mba famonjena azy, tsy famonjena azy ihany fa famonjena koa ny ankonany. O voninahitra dia anao reny Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amin'izao fotoana izao dia hivavaka amin'ny marary Tompo, satria teninao miteny fa matoniteny ny mpanompo matateraka ny sainatolotsy nirako. Ny linina aretina mahazo zao olona miaino ny teninao eto androany zao. Na inona na misy tratran'ny coronavirus, na misy tratran'ny sida, na misy tratran'ny cancer, na misy tratran'ny meritinate, na ny retim-bavony, na tratran'ny glaucome masona, na tratran'ny fahajambana, na tratran'ny tumera anaty atoany any Andriamanitra tsara, misy fivotosana, ninina zavatra mahazo azy amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny maha-mpanompon'Andriamanitra. Toeriko sy titiko amin'ny anaran'i Jesosy zany aretin' zany.
jaja ny fanaitenana miala amin'izay rehetra manana azy ny anaran'i Jesosy Kristy tompo nisy aretina voatonony mivavaka teo ny fianao malala fa misy olona zay ao anatin'ny tsy fahasalamana zay tsy voatonona tetony aretina amin'izao fotoana zao sitrana izy amin'izao fotoana zao afaka izy amin'ny anaran'i Jesosy na noteny zany aretina zany jaja ny fanaitenana maina tanteraka amin'ny fery sitrana izy amin'ny anaran'i Jesosy voavonjy izy amin'ny voninahitra ny anaranao tompo voninahitra dia anao rery amin'ny tompo anaiky ny didinao zany anaiky ny didinao sy ny lalanao zany anaiky ny fitsipikao zay Jesosy satria araka ny tenin'Andriamanitra zay voalaza teo dido ny teninao na mididy dido ny teninao na mididy fitsipika na fitsipika na fitsipika kely ery ary kely ery ako ho azo ny tsirariavy zany teninao zany iainany zany andehanany amin'ny tahotranao zany akatoavany anao zany anekeny anao zany amezany voninahitra anao zany ary eo ambadika zao korana virus zao reto manigna am'izao dia isy fifoazam-panambola tsisy takan'izany fifoazam-panambola tsisy takan'izany Andriamanitra amin'ny asan'Andriamanitra rehetrarehetra satria balaka asy rehetra neto Madagasikara na maneran-tany samy eksim fa Jesosy ny mpanjaka Jesosy ny tompo ary dia jaina hiakalazana omeny voninahitra indrindra zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsika rehetra na hoe amen. Samy hitahin'Andriamanitra tsika rehetra raha lasiana bavy ray aman-dreny hatsaina.